Vita, tsy misy antony tokony itidiana intsony tamin'ny 10 taona lasa. Izay nidradradradraina fanonganam-panjakana nisy tamin'ny taona 2012. Niravina tamin'ny fomba tena demokratika iny krizin'ny taona 2012 iny satria dia nolan'ny vahoaka malagasy tamin'ny 550 fango 620 isanjato mivato manan-kery tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa notototsaina tamin'ny alarobia 7 Desembra lasa teo Rajoelina Andry. Ny arahaba sy nanaiky ty vokatra navoaka amin'ny fitsarana avomba lalam-pandrenana ity ny kandida Ravalomanana Marika. Samy efa niantso fitoniana na ny lany na ny tsy lany koa sy moatra izany indray ve ary izay koa no efa nantenainy ny vahoaka malagasy. Manomboka izao any amin'ny filoham-pirenena Rajoelina Andry ny fanantenan'ny vahoaka malagasy rehetra sy ny mason'izao tontolo izao. Filoham-pirenena tanora tia miasa aingana nampanantena vina sy ny fanao velon-drano tamin'ny vahoaka ny tenany. Efa nanambara rahateo ihany koa Rajoelina Andry fa filohan'ny malagasy tsy ankanavaka. Tsy maintsy ho tanisainy amin'ny sabotsy 17 Janairy avy izao ireo izay ho lahara-pahamehana amin'ny asa maro miandry azy mandritra ny hanaovan'ny fiainana amin'ny filoham-pirenena faharoa ny Repoblika Fahefatra ny tenany. Maro izy ireo fa inony tsy ho latsa-danja ny fitanisany ny amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana, fanatsarana ny sosialim-bahoaka, ny fanomezana asa fihariana mendrika amin'ny malagasy rehetra, ny ady amin'ny kolikoly, ny fametrahana ny tena tano-tandalana sy manaja ny demokrasia, ny fanafanana ny fisian'ireo mevitena ho tsy maty manota. Santionany ihany ireo. Fa ny tsy maintsy hanampy ireo dia ny famerenana ny fifampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izay efa zary tsy nisy intsony tao anatin'ny fitondrana maro ny fandimby izay. Manomboka eto izany asa amin'izay.